Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamirahaba antsika ireo afaka tratry alarobia fa 24 ny volana jona ity. Ny mofonaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Ezra. Ezra toko fahaenina andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:20. Ezra toko fahaenina andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:20 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany tatenay governora amin'ny Ety andafin'ny Onety sy Setara Bozenay mba minamany dia nankatomana izany teny efa nampitolany Dariosy ho any amin'izany, dia nanao ny trano ny lolon'ny Jiosy ka nambinina noho ny amin'ny faminaniany Agay-paminany sy Zakary zanaky Ido. Ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely, sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjakan'ny Persia. Dia vita io trano io tamin'ny andro 7 tamin'ny volana Adara tamin'ny taona 9 nanjakan'ny Dariosy mpanjaka. Ary ny zanak'Israely na ny mpisorona na ny levita na ny olona sisa izay nody avy tany amin'ny fahababoana dia nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana. Ary ny nateriny hitokanana io tranon'Andriamanitra io dia omby 100 sy ondry lahy 100 sy zanak'ondry 100, ary ny fanatitra noho ny ota kosa ho amin'ny Israely rehetra dia osila 12 araka ny isan'ny firenen'i Israely. Dia nanendry ny mpisorona ho amin'ny firazanany avy sy ny levita ho amin'ny antokony avy izy hanao ny fanompoana an'Andriamanitra izay any Jerosalema araka voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mosesy. Ray masino mba ny masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana moa zanak'Israely fantatsika dia nisy olona anankiroa nitarika tamin'ny asa. Dia tao i Nehemy izay nitarika ny fanarenana ny fiainam-pirenena nanomboka tamin'ny fanamboarana ny manda. Ny manda izay fefy manodidina ny tanàna mariky ny fandriampahalemana mba hahafahan'ny olona miasa, mamokatra, mivarotra, mamboly dia napetraka ny manda mba hahatonga ny raharaha andavanandro andeha tsara. Fa teo amin'ny lafiny ara-panahy kosa dia Ezra zany no nitarika ny olona tamin'ny lafiny ara-panahy tamin'ny fanorenana na fananganana indray ny tempoly. Ilay tempoly faharoa moa zany ity voaresaka ity, ary io tempoly faharoa izay tonga hatraty amin'ny andron'ny Herôda, aty amin'ny andron'i Jesoa. Eny aty amin'ny andron'i Herôda izy somary namboarina na tsara nandrisin'izy kokoa, fa io ny tempoly faharoa izay rava indray moa zany aty amin'ny andron'ny Romanina, ka tsisy tempoly intsony any Jerosalema antsika miresaka izao noho ny faharavany tamin'ny taona 70 aty aorianan'i Kristy. Ka ilay tempoly faharoa zany no namboarin'i Ezra eto. Namboarin'i Ezra na ny marimarina kokoa natsangana indray. Dia izay ny fahavitan'ny tempoly sy fitokanana izany tempoly izany no asehon'ity mofinaina eto ampelantanantsika nomeny ny sampana sekoly-lady Foibe mba hifampahelezantsika ity. Dia misy lafin-javatra roa lehibe ary izay asehon'ny tantaran'i Ezra ity. Voalohany dia ny hoe Andriamanitra rehefa miteny dia tanteraka. Ny fanomeza tokon'Andriamanitra tsy tahaka ny fanomeza tokon'olombelona tsy akory, fa ny fanomeza tokon'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra dia tanteraka. Dia fahatanterahiny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely hatrany amin'ny fahababoana hoe hiverina indray ianareo dia amboarina indray ity tempoly ity, ary hiverina hivavaka eto amin'ity tempoly ity indray ianareo, hatrany amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, hatrany amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany, izany fampatsiahivana
fa mbola hiverina any amin'ny fahababona indray ny zanak'Israely. Andriamanitra rehefa miteny de mahatanteraka, satria ny tenin'Andriamanitra de Andriamanitra ihany. Ny fanomeza tokony Andriamanitra de fanomeza tokony Andriamanitra zay manana ny fahefana feno. Ka eto dia manamafy izy raha-paminany raha mitantara ny hoe efa nisy ange ny fanomeza tokony Andriamanitra hatrany amin'ny androny Agai sy Zakaria. Eto moa dia marihina mihitsy Agai satria tamin'ny andro hitantsika ny bokin'ny Agai ny hamafisam-pony ny zanak'Israely. Ka nitenenan'ny tompo taminy nampitondrainy Agai hoe mihevery ianareo fa mila amboarinareo ny tranon'Andriamanitra, mihevery nareo amin'ny lalanareo fa ny tranonareo nasianareo valitafa valindriana fa izao zany hoe trano misy reno nataonareo fa ny tranon'Andriamanitra tsy ataonareo. Dia tahak'izay keo amin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany manantitrantitra ny mahazava-dehibe ny tempolin'Andriamanitra. Vita ary ilay tempolin'Andriamanitra, vita noho ny fanomeza tokon'Andriamanitra fa hanampy sy hitarika ny zanak'Israely izy amin'ny fanamboarana ilay tempoly. Ary ireo mpanjaka izay voalaza anarandreo tsy hoe kristianina akory nge Darius na Kyrios, tsy kristianina, tsy nino ny Andriamanitra ny Israely koa aza, saingy nataon'Andriamanitra fiasana ka nahavita ny tempoly, nanome alalana anorenana ny tempoly sy nanampy tamin'ny fanorenana ny tempoly. Ary izay fahefan'Andriamanitra mampiasa ny olona rehetra izay zava-dehibe amin'ny fahefan'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy hoe ny mpanompony ihany no azony ampiasaina, mpanompony efa azony ampiasaina rahateo satria mpanompony, fa ny tsy mpanompon'Andriamanitra koa ananan'Andriamanitra fahefana. Eto ny Kyros na Darius nge tsy mpivavaka amin'Andriamanitra fa nananan'Andriamanitra fahefana mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa miteny izy de tanteraka. Zava-dehibe tokony ananantsika zany manoloana izany fanomeza tokon'Andriamanitra izany de ny finoana sy fankatoavana. Finoana sy fankatoavana moa voambolana mifanakaiky be ihany izy ireo. Finoana sy fankatoavana. Matoa Ezra mpaminany ny tantara teto dia tiany ananantsika ny toe-panahy hoe rehefa miteny Andriamanitra de mila mahatoky isika, de manaiko ampiasaina isika fa tanteraka ny sitrapony. Impirimpiry moa tsika ary ny tsy mahazo toky avy amin'Andriamanitra, ny tso-drano, ny famelan-keloka omeny antsika rehefa miangona ny alahady, ny tso-drano rehefa omeny ny alahady, ny sakramenta omeny antsika rehefa mandray fanasana tompo, reny de fanomeza tokon'Andriamanitra. Ny toroteny hira, reny de fanomeza tokon'Andriamanitra. Fa ndraindray everitsika ho olombelona ny manome toky antsika fa tsy Andriamanitra de mandalo ihany ilay fanomeza tokon'Andriamanitra. Everitsika ho toko omen'olombelona ny famelan-keloka, everitsika fa toko omen'olombelona ny tso-drano, fa tena toko omen'Andriamanitra. No zany dia ny zavatra tiany izy raha ho takatritsika raha mitantara ty tantara ty izy, tsy mitantara ity tantara ty hoe vita ny tempoly de vita ve vita, fa vita ilay tempoly satria efa nanome toky Andriamanitra fa hanampy de vita ilay tempoly. Ary ampiasain'Andriamanitra miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny toko omeny ny mpanompony, hatanteraka ny fampanantenana omeny ny mpanompony. Ry havako malala, zava-dehibe ary ny ahatserovanao fa efa nanome toky anao Andriamanitra. Taminao niraisina mpandray nitso-drano anao Andriamanitra, tamin'ny natao batisa nanome toky anao Andriamanitra, tamin'ny sakramenta ny fanasana ny tompo na ao koa moa zany ny fanokanana andrikona, tamin'ny natao mariazy, be dehibe reo zay fotoana manokana teo amin'ny fiainantsika ka nanomez'Andriamanitra toky atsika tamin'ny lalan'ny fiangonana sy ny tenin'Andriamanitra fa momba antsika izy, miaro antsika izy. De nahoana ary sika no misalasala? Mafy ange zany nahazo ny zanak'Israely namboatra ny tempoly zany niainga tamin'ny tsy misy, efa rava ny tanàna, lay mandy efa lay tempoly efa nidorana, efa kila nandritry ny 70 taona mahery, efa rakotry ny atsanga sy ny tahaka izany ny krihitrala rakotry ny boalaka isan-karazany lay tanàna ray manontolo mihitsy, nefa manarina ny zanak'Israely eto. Mahajoro indray satria tsy herin'olombelona no hiasany
fa ny herin'Andriamanitra. Ary rehefa ny herin'Andriamanitra no miasa na avelatsika hiasa de tanteraka amin'ny fampanantenana ny men'Andriamanitra. Noho zany aokaritsika anana fo matoky am'izao alarobia zao de tiany tompo no ananantsika fo matoky ny fampanantenana efa nomeny atsika. Tiany tompo atoky isika, tiany tompo hiankina aminy isika fa rehefa miasa izy tsisy mahasaka. Fa ny faharoa zay asehony ity mofinaina voalahatra ity ny amin'ny tokanana ny tempoly dia lay le sorona marobe, ro biby isan-karazany. Zany hoe ny dikan'izany de zao faly amin'ny mpanompony Andriamanitra. Reo biby isan-karazany, reo sorona, ny omby, ny ondry, ny osy dia natao sorona be, milaza fifalian'Andriamanitra io ary milaza fifaliany ny zanak'Israely. Mifanojo eto le fifalian'Andriamanitra sy ny fifaliany ny zanak'Israely. Azo adoloana fa tsy voatery hifanojo ho fifalian'Andriamanitra akory ny fifaliantsika. Tsy voatery hifanojo mihitsy. Misy fotoana isika mifaly fa tsy faly amin'ny fifaliantsika iny Andriamanitra. Satria ray ny fifaliantsika fifaliana ara-no fotsiny zao, fifaliana araka olombelona fotsiny zao, fifaliana mandalo fotsiny ihany, fifaliana tsy mitondra ho amin'ny fiainam-panahy. De mazava ho azy tsy mahafaly an'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 2, faly ny olona manao fampoam-pavahana miezinezina, manao sorona saboran'omby lasa, ondry lafa hoy ny tompo ajanony fa makaleo ahy. Ny fifalianareo, ny orakorakareo, makaleo any tabatabanareo, mampareny tsofina ho izy. Zany hoe mety misy zavatra ataotsika tsy fifalian'Andriamanitra. Isika mieritreritra hoe fifalian'Andriamanitra le izy fa tsy fifalian'Andriamanitra le izy. Le izy satria nahoana? Satria fifaliana tsy mampiorina amin'ny finoana. Fifaliana tsy mamerina amin'ny voninahitr'Andriamanitra, tsy manandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Fifaliana tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra. De mijanona fifaliana olombelona ihany ary rehefa fifaliana olombelona ihany de mandalo. Ary mety hifarana amin'ny ranomaso, mety hifarana amin'ny korotana. Fa ny fifalian'Andriamanitra rehefa mifanojo amin'ny fifaliantsika de manjary fitahiana, manjary maharitra le fifaliana, manjary mitondra aina le fifaliana satria mifanojo amin'ny fifalian'Andriamanitra. Andriamanitra mety faly, fantatsika zany. Ary dikan'ireto sorona be dia be reto izao, faly Andriamanitra, faly ny olona ka tena afoy izy. Tany sain'izy reo isana biby, isan'ireo biby fanao sorona. Omby tenenio Andriamanitra dia omby zato tamin'ny fifaliana nitokana hitranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana 540. Ary dia zay ny dikany hoe nahafoy ny olona. Rehefa mifanoja le fifalian'Andriamanitra sy fifaliantsika de manana toe-po mahafoy isika. Tsy mahafoy isika satria tsy mifanojo, tsy miara-tonga lay fifalian'Andriamanitra sy fifaliantsika. Rehefa tsy mifanojo reo de ndraindray mety mahatsiaro maty antoka tsika hoe tsy maty antoka fotsiny ihany nanao an'izao nanao an'izao. Fa rehefa mifanojo fifaliantsika sy fifalian'Andriamanitra io, rehefa mifanena io de zao tonga ho azy ny fahafoizana. Ary dia hoy ny filazan'i Ezra azy manao hoe omby be dia be engeno vonoina tamin'izany fitokanana ny tempoly zany. Omby zato be dia be ange zany ry havako malala. Ondry lahy 200 sy zanak'ondry 400 ary mbola nisy osy lahy 210. Be dia be, tsy tanavanavana zany. Anahoana hoe ny fikarakarana zany omby zato ndray natao sorona izany zany ondry amanosy zany. Fa ilazana fa izao rehefa mifaly isika ka miary amifaly amintsika Andriamanitra ary ny fifaliantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de zao manjary tonga ho azy ny fanahy ny fahavoizana, tonga ho azy ny fanahy ny fizarana sy ny fiombonana. Ary tamin'ny zavatra rehetra tena hajainy Ezra ny tokony atao rehetra.
ary ny ambaniny moa de aseho mihitsy hoe niverina najaina indray ny Paska ary tsy vitan'izany fa nalamina tsara mihitsy ny fitaovam-pivavahana, sokajiana tsara, etsindray ny asan'ny mpisorona, zany hoe tsy hoe nanao namorona nanangana vatatrano fotsiny izy raha eto fa zao naveriny izy raha tamin'ny laony mihitsy ny fitaovam-pivavahana, nilamina ny fitaovam-pivavahana rehefa mifanoja le fifalian'Andriamanitra sy ny fifaliantsika de zao tonga koa ny filaminana, mifamatotra ny fifaliana sy ny filaminana sy ny fandaminana ary dia miariaro azy ny fahamasinan'Andriamanitra. Lefako amin'ity alarobia ity ara dia tiany ny tompo ianao atsiaro fa io Andriamanitra zay tomponao io de Andriamanitra mifaly rehefa mankatony didiny ianao, mifaly rehefa manaiky hanao ny sitrapony ianao de faly Jesoa, mahafaly an' Jesoa de zao tsy le zavatra atolontsika loatra aloha voalohany iny vokatra iny conséquence ateraky iny fa ny mahafaly an' Jesoa de zao isika nanaiky nanao nankatoa ny zavatra nasainy natao ary rehefa tojo am'izay isika de faly izy ary tonga mandeha ho azy ao anatintsika ny fiadanam-po. Efako malala am'ty alarobia ty ara dia ataovy tanjona ny ankatoa ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy tanjona ny ankatoa ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao. Ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa aseho n'ity teninao ty fa ianao rehefa manome toky de tanteraka, ianao rehefa manome toky de mahatanteraka ny fampanantenana zay omenao ary ny fifalianao mifanojo amin'ny fifalianay de miteraka ny fanahy, ny fahafoizana sy ny fitiavana, filaminana sy fahamasinana aty anatinay. Da io tompo ity tontolo andro na ity indray manome tombon'andro ianao, tsy afaka mampitondro andro anankiray am'izay fetra omenao anay zahay fa avy aminao, fanomezanao ny fahavelomana, fanomezanao ny tombon'andro ko dia misaotra tompony amin'ity alarobia ity fa mivavaka kokoa zahay omeo anay ny fanahy, ny fankatoavana sy ny fanahy, ny fahamasinana hoentinay miasa, hoentinay manompo, hoentinay mifaly amin'ity alarobia ity. Aza mameranay ireny mihitsy ianao ho any amin'iza moa zay Jesoa, ianao ihany manana ny tenin'ny fiainana, ao aminao ihany misy ny fiainana, ao aminao ny misy ny fifaliana, ao aminao ny misy ny fandresena de mety hoe zay hitarika anay indray ianao amin'ity alarobia ity. Sitrahany ireo marary, sitrahany ireo zay miantoraka aminao miandrandra fanasitrahana, jereo manokana koa ireo azo-pahoriana ampovoan'ny tompo, jereo manokana ireo manana olana sady ampanahy tompo, ny tokantrano tsirairay-panaraka zao mofinainy zao ty trotronay mbavaka Jesoa mba hanjaka ao amin'izy ireny ny fiadanana sy ny fifaliana maharitra sady madio, ankatoava ny teninao, ankatoavana anao Andriamanitra de Andriamanitra fitahiana ho amin'izy ireny, ho amin'ny tsirairay avy eny ny fahasoavanao Jesoa. De amindreo fo zay mamakivaky ity tontolo andronay ity ahatsiarovanay fa eo ankilany mandrakariva ianao mitari-dalana anay sy momba anay. Misaotra Jesoa. Amen.